Tompokolahy sy tompokivavy. Toy ny taona dia Mankalaza ny Andro Maneran-tany ho an'ny toetran'ny andro isika ny 13 Martsa 2024. Vohizina trany isaky ny fankalazana ireo olana sy ny vahaolana mifandraika amin'ny toetran'ny andro sy ny toetran'ny tany sy ny toetran'ny rano. Ankalazaina amin'ity taona ity koa ny 570 taona nananganana ny Fikambanambe Maneran-tany misana ny toetran'ny andro na ny Organisation Météorologique Mondiale OMM izay nijoro ny taona 1970. Lohalaharana apetraka ny firenena mikambana hatramin'izay ka hatramin'izao ny fiarovana mananaina rehetra sy ity planeta io ambony antsika ity manoloana ny tranga ara-boajanahary mahery vaika. Andao hiarantsika mameno ny lesoka amin'ny fampitandremana na hanarina mialoha. Izany no lohahevitra ifotorana mandritra ny fankalazana amin'ity taona 2024 ity. Lohahevitra Fitaterana ny rafitra fampitandremana na hanarina mialoha izay efa natomboka ny firenena maro ary efa nahitana fahombiazana. Avohitra anatin'ny lohahevitra ity ny fampitomana ny rehetra mba hanambatra ny hery ka hanatsara ny rafitra fampitandremana na hanarina mialoha. Atao izany mba hahafana miomana amin'ny fampihenana ny tadidin-doza sy ny loza mety ateraka ny toetran'ny andro toy ny Toetrandro, ny haitany, ny hafananana miopapana ny rivo-doza sy ny sisa. Tanjona akabe dia ny aprisitsika ny olona rehetra andray fepetra na fietsika manaraka amin'ny tranga ara-boajanahary ka ahafahana ny miaro ny tenany sy ny fananany ary isitraka ny tombosoa hoentin'ny tranga ara-boajanahary. Iara-mahita nefa ankehitriny ny fiatrekany fivoan'ny toetran'ny andro maneran'izao tontolo izao. Profon'izany tafiditra anatin'ny 10 taona mafana indrindra tsy fahitana hatramin'izay ny fisian'ny planeta iarahantsika ity. Raha ho an'i Madagasikara manokana dia efa tsapa ny fiatraikany fiovan'ny toetran'ny andro toy ny hafanana miopapana, ny haitany ary ny tondran-drano. Etsan-daniny ny arahantsika nahita tamin'ny fiandohanan'ny taom-pahavaratra 2024 ity ny tsy fahampiana ny rotsakorana nandritra ny efabolana. Izany hoe Oktobra, Novambra, Desambra 2024 sy ny volana Janoary 2024 izay nanasarotra ny fitatanan'ny rano sy nampisy haitany amin'ny faritra marevo ka voatery ny fitondram-pahazakana nyroso tamin'ny fandatsana orana. Etsankilany ny volana Febroary sy Marsa 2024 dia nivatravatra ny rotsakorana niteraka ny rivotra mafana avy any varatra drefana narana ny rivo-doza izay nitarika fahasimbana maro. Dikiledy sy zody no nakasika ny vantana antsika izay namoizana ain'olona enina ary namela traboina maro. Kanefa raha oharina ny tamin'ny toe-javatra nisy tany aloha dia ireo tranga ireo dia hita fa nisy fanianana izany isan'ny olona ny endosany fahafatesana izany. Io dia vokatra ny fanatsarana ny fampitandremana na ny hanarina mialoha sy ny fiara-miasa amin'ireo mpiandraikitra ny Bureau National mitantana ny loza sy ny tadidin-doza. Noho izany dia ny fanamafisana sy ny fanatsarana ny paikady ho fiomanany mialoha amin'ny fiatrehana ny tranga mahery vaika ateraka ny toetran'ny andro no anisan'ny fanamby apetraka ny Minisitry ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetran'ny andro ho iarovana ny aina sy ny farim-pivelomana ny olona. Ao anatin'izay dia tena manan-danja tokoa ireo fitaovana fitiliana sy fandrefesana ireo singa mamaritra ny toetran'ny andro, station d'observation hydrométéorologique
ary mifanarana maso ireo tranga ara-boajanahary na radar. Kanefa ny Toetrandro sy efa nirery koa Andao hiarahantsika mameno ny lesoka amin'ny fampitandremana na hanarina mialoha. Mafaly ato koa ity lohahevitra novidiny fianakaviam-be Maneran-tany misana ny toetran'ny andro ity. Satria fotoana izao hikarohana sy hametrahana ary hanatsarana ny paikady mahomby mba hoentina miatrika ny tranga ara-boajanahary mba isiany fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenenantsika. Ho fanamarihana ny fankalazana ny Andro Maneran-tany ho an'ny toetran'ny andro eto Madagasikara amin'ity taona 2020 ity dia hiseho maro sambihafa nomany ny foibe ny famantarana ny toetran'ny andro miaraka amin'ny fianakaviam-be ny enjeniera mpahay toetrandro eto Madagasikara na UIMM ary ny vondrona ny mpianatra mandalina fahalalana mikasika ny toetran'ny andro eny amin'ny sekoly ambony polyteknika eto Madagasikara na AEPM. Eo ihany koa ny lanonana mpanokafana ny fankalazana izay hitokanana ny fodo-drafitrasa na vozina ho an'ny sampamisana ny faminaviana ny mety ho toetran'ny andro. Izy ihany koa ireo hetsika maro sambihafa toy ny fanentanana, famelambelaran-kevitra, fampiratiana, atsikasa ary fifaninanana ara-paratazan-tena. Entona dia tsy hay sy nisotra ireo mpiara-miobinantoka ny mpanohana arabola sy ara-teknika an'izao fankalazana ny Andro Maneran-tany ho an'ny toetran'ny andro sy ny toetany izao. Akasitrana ihany koa ireo mpandray anjara rehetra izay tsy ankanavaka. Farany fa sy ny kely indrindra isorana ireo mpamantatra ny toetran'ny andro sy ny mpiasa rehetra eo anivon'ny Météo Madagasikara izay miasa andro aman'alina manao ny aina sy ho zavatra satria hiara-mahafantatra fa tsy ny sarambem-bahoaka ihany no mila ny vokatra ny avy amin'izareo fa ny setram-piariana maro tahaka ny sepambolena, fiompiana, jono, fahasalamana, fifamoivoizana an-tanety, an-dranomasina, anabakabaka sy maro sambihafa. Izay eo anivon'ny Minisitry ny Fitaterana sy Famantarana ny toetran'ny andro dia manome toky ho antsika praitandrazana fa ametraka lara-pahamena ny fahombiazana ny fampitandremana na hanarina mialoha. Makasitraka tompokolahy, makatelina tompovavy.